Manolotra ny arahaba tompoko raha miforonana makany amin'ny herinandro dia mbola azo vahana hatrany ny oram-baratra saika manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana iny ihany no omaina amin'ny ankapobeny. Etsekilan'izay manomboka amin'ny alakamisy izao dia tombanana iamaina miandalana ny aty amin'ny ilany atsinanana sy ny ho an'ny afovoantany ary ny tapany atsimo nosy. Ivangony kokoa ny amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana Madagasikara ny oram-baratra manomboka amin'ny alakamisy izay. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao ihany koa dia mahazo vahana tanteraka ny ZCIT na ilay antsoina hoe zone de convergence intertropicale ao avaratra sy avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Ao anatin'io raom-baratra io dia mety hisy fiforonana andro ratsy any ho any amin'ny faran'ny herinandro. Ho hitantsika ao ny mahakasika izay fa raha ohatrany ny vaovao ofisialy avoakan'ny météo Madagasikara. Ny finantetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia zorana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray morontsiraka ny faritra Sofia, Boeny, torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Saika ho maloko ny andro ny vao maraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro ho an'ny afovoantany iray manontolo sy ny faritra avaratra andrefana. Ny any amin'ny tendrony avaratra sy ny faritra avaratra Atsinanana ary ny tapany atsimo Madagasikara kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefan'ny Madagasikara ary any amin'ny faritra Androya sy Anosy. Ny faritra hafa dia saika miandrandra orana tandrifin-drahona mety rankotroka avokoa. Ny tsitokotoko ihany anefa izay rotsakorana izay amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 14 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Ny vinantetry ny andro ny alarobia kosa indray dia mbola hita taratra eny ihany aloha ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny faritra sasany ho an'ny afovoantany. Andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko ny morontsiraka atsinanana sy ny tapany atsimony Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 19 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Mivina toetry ny andro amin'ny alakamisy ary namaranantsika sahady araka natsidika teny am-piandohana dia iamaina miandalana ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny afovoantany ary ny tapany atsimo nosy. Vokatr'izay ary dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo Madagasikara. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray morontsiraka Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Ivangony kokoa any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ny oram-pahavaratra. Vinany maripana dia manodidina eo amin'ny 19 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 17 degré kosa ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.